iroso amin'ny dingana manaraka ireo mpandraharaha ny fonja raha tsy misy ny famahana ny olana. Atreto tsy nisy valiny ny fampanantenana nataon'ny Premier Ministra mikasika ireo fangatahana nataon'izy ireo. Raha tsy hivina tamin'ny 17 Jolay 2024 no nandefa taratasy momba ity fitakiana ity ny mpandraharaha ny fonja. Tokony ho tanterahana izay zavatra rehetra ny fampiresahana, hoy ny filoha lefitra voalohany ny sendika ny mpandraharaha ny fonja. Mavesatra dia mavesatra noho izany ny asan'ity ministra vaovao ity. Izy tokoa manko izao no mibaby ny fitakiana rehetra eny anivon'ny fitsarana. Fanantsarana ny foto-drafitrasa eny anivon'ny fonja, ny fampiakarana ny tambokaraman'ny mpandraharaha ny fonja, santionany amin'ireo fitakiana io. Asa afaka firy volana indray no hosoloina io ministra io raha sanatrika tsy mety ravina ny olana. Fahazarana ho an'ny mpitondra amin'izao ny manolo gouvernement ka andrasana ny mety ho toyiny. Herinandro raha teo ny fehimpotoana nomen'ny sendikany mpitsara an'ity ministra ity amahana ny olana izy ireo ihany koa ka irosony amin'ny dingana mafimafy kokoa.